Zany rehetrarehetra izany dia tiako ny manamarina eto izany fa isika malagasy dia manana ny ato rehetra rehetra atongavana amin'izany hoe fanovana izany, tena fanovana izany. Ka io concertation nationale io zany io no tokony ho fanohitra goavana be hanoloran'ny malagasy rehetra tsy vaky volo, na avy any avaratra, na avy any atsimo, na avy any atsinanana, na avy any andrefana, na avy ao afovoantany. Amin'io fotoana io zany no tokony hanolorany ny etaetany rehetra ary anaovana ny karazana discussion ny amin'ny hoe inona izany no marimaritra iraisana ary tsy miala teo mihitsy raha tsy misy ny rafitra tapaka lanin'ny be sy ny maro. Rehefa mandefa hevitra izany ny malagasy sasany dia mba tokony miaino, miady hevitra, manao discussion inona no mahatsara an'io zavatra io, inona no maharatsy azy. Amin'io zany tokony hoe tsy misy mihitsy zany ny retenu na hoe ny zavatra tsy sahy lazaina. Rehefa miteny ohatra zao ny mpomba, ny fédéraliste, na ny hoe ny décentralisation, na ny hoe fampandrosoana ny faritra, hoe tokony mba mahaleo tena izahay, dia tokony efa anana izy zany ny élément rehetra rehetra entiny manohana an'izay hevin'izay. Rehefa miteny koa zany ny eto amin'ny centriste hoe izao no antony anohananay ny ty idéologie amin'ny centriste ity. Afaka miteny zay tena tiany lazainy izy amin'ny antsipiriany. Inona no avantage amin'io? Moa ve misy avantage ho an'ny malagasy rehetra manerana ny nosy io système centriste io? Satria io foana nge no nisy hatramin'izay ka nitondra inona tamintsika? Ka mila manomana ihany koa zany ny zavatra rehetra izay hoe argument rehetra koa izay manohana ny centriste dia eo zany ny hoe mpandravina ny hevitra. Inona zany ny hevitra rehefa hoe tapa-kevitra ny rehetrarehetra fa andao ary zany fa atao référendum manerana ny nosy ny hoe foto-kevitra centriste ve no hitondrana ny Madagasikara sa foto-kevitra fédéraliste. Rehefa vita izay zavatra rehetra rehetra izay rehefa nifidy ny malagasy rehetra izany hoe izao no tadiavinay dia vitany izay zavatra rehetra rehetra izay. Fa aoka kosa ilay hoe resaka foto-kevitra hoentina amin'ny resaka concertation nationale, aoka kosa tsy anavakavahana olona dia ny mialoha hoe olona ohatraohatran'izao ihany zany izay anohana hevitra ohatraohatran'izao, izay ihany zany no andeha ho asaina ato dia hampandaniana hevitra iray izay hoe azoazon'ny mpanjanaka, azoazon'ny frantsay. Ataoko angamba fa tsy tokony hiditra amin'izay intsony isika. Zao ny zavatra torohevitra omeko ny mpitondra. Misy ny fitenenana hoe vazaha mody miady. Io de tena zavatra politikana omby hatramin'izay tamin'ny fanjanahantany ary indrindra amin'ny frantsay izay hoe vazaha mody miady izay. Ary nandreseny atsika foana zany, nandresen'ny Afrika foana zany zavatra zany. Satria kinga de kinga izy amin'ny resaka diplomatie. Hoe taraina ny olona zany hoe misy an'izao, misy an'izao. Izy angamanda. Tena ratsy fanahy tokoa iny Monsieur Lefebvre iny.
zay rehefa miresaka aminao izy vato mibadikato izy mifanaraka tsara amin'ny Monsieur Lefebvre hoe mety inona ataonao iny zay ange no hoe vazaha mody miady e. Nahoana koa moa zany sika malagasy izay atao hoe gasy mody miavana? Nahoana moa zany isika no tsy mba manao koa hoe gasy mody miady? Ny amin'ny hoe rehefa miteny izy nanome vola izy de niteny taminao izy hoe zao zany tokony ataonareo tambiny volany mena. Nahoana moa zany sika malagasy koa raha mba manao gasy mody miady hoe tena tsy nety izy ty vazaha, fa tena tsy nety ny vahoaka, tsy nety tam'ilay hevitra izay natoronareo fa ity hevitra ity ihany no tadiaviny. Sarotra be ve ny manao an'izay zavatra zay amin'izao fotoana izao, indrindrandrindra mitodika aminareo tanora ny hoavinareo ange amin'izao fotoana izao no tena hoe mise en jeu ao anatin'ity zavatra rehetrarehetra ity e. Ka anjaranareo ny mandray an-tanana anio zavatra rehetra izay hoe organisena ao amin'ny tanàna io, na de hoe tsy mahazo toerana ary ianareo, fa tokony ihany koa ianareo fa hiomana izany handray ny toerana rahatry zay ary tena hoe andeha am'ilay hoe fanavaozana tena izy. Aiza re tsika ry malagasy e, mba manaova ihany koa ny gasy mody miady. Tsy nety ny vahoaka vazaha, na hoe tena tsy mandray mihitsy nitsony ny volany. Zany daholo nge fomba fiady amin'ireo olon'ireo satria efa tapidalakale nge izy amin'izao fotoana izao e. Tapidalakale ny frantsay efa nandaka azy daholo ny presque ny Afrika, efa tsy hita nitsony efa mandady ane izy io e. Efa hoe ianao ange zany ny tena tompon'ny baolina ry malagasy, fa mbola misy olona ny hoe misarisary adaly izy zany mbola mitsapatsapa hoe hatraiza ny force-nao, efa nifovy ianao sa mbola matory, mbola azo safosafona sahala amin'ny taloha. Efa anao ny baolina, efa anao ny fandresena. Ary efa noteneniko teto amin'ny émissionko teto ny hoe olona avy any atsimo no hitondra ny Madagasikara hampandroso an'io Madagasikara io, satria ny olona avy any atsimo no mahalala nyzany atao hoe fahoriana amin'izany hoe hanohanana izay tena hoe hitan'ny masony ny zaza izay alokan'ny masony, koka ny tarehiny, mahikely ny tenany ray manontolo, minono amin'ny reniny, tsy fantatra hoe ny reniny io ve mbola misy nono. Ny any atsimo no mahafantatra an'izany ary mahita an'izany. Izy zany no tokony hifoha, tsy anaiky itsony ny système teo aloha. De azo lazaina hoe tanteraka ihany nofinofiko tamin'izay zavatra zay, satria ny tany atsimo anie tsy mbola nitondra mihitsy e. Ary ny any atsimo tsy hoe kory hoe manavakavaka, satria io mantsy zany raha vao miteny ana kely zany ianao hoe fombafomba ny foko iray de efa manavakavaka aza ame tsara velatsia isika malagasy. Fa ny olona any atsimo no mahitsihitsy teny ary mahitsihitsy ny fombany, ary olona izay hoe manatanteraka ny fampanantenana izay nataony, zany hoe olona zany manaja teny omena ny olona avy any atsimo. Ka tsy fantatro moa zany